Alleloia. Ideran Jehova mifoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinihin'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny famarinany maharitra mandrakizay. Ho fidaratsika, ho fanomezantsika voninahitry n'Andriamanitra indray amin'ity sabata ity dia andeha araka ho irahintsika ny laharan-kira fa 20 efa ivelomako tokoa. Efa ivelomako tokoa Jesosy, ataoko ny fitiavanao. Nefa tiako koa izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao. Nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao, anameloka izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao. Nefa fantatrao ny halemeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Iaraka ivavaka isika. Jehova rainay sy tomponay izay ny an-danitro, miantso ny anaranao izahay ankehitriny satria dia ianao no Andriamanitry ny Andriamanitra, ianao lay mpanjakanay no irinay mba hiaino anay amin'ity sabata ity. Mangataka Andriamanitro mba tarihinao ny fanahinao masina izahay ka mba ho lavorary ny fotoana izay atrehanay amin'ity sabata ity. Omany ny fony tsirairay avy mba handray fampaherezana, mba handray fifaliana avy aminao indray ka tsapa, tena tsapa ny fanasitranana, ny fankaherezana, ny fanatrehanao Andriamanitro amin'izao fotoana masina izao. Me fifantohana ihany koa Andriamanitro ny tsirairay ary ireo izay hitondra ny teny rehetra mandritra izao tontolo andro izao. Dia aoka ny fanahinao masina mihitsy no hitarika ny vavany tsirairay avy Andriamanitro ka ampiteny izany. Ary haino sy andreny afatrao amin'ny alalan'ireo mpanomponao ireo izay mandritra izao tontolo andro izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no fako mangataka ny vavaka. Amen. Faly indray ny tenanay amin'ity sabata ity miarahabanao toy ny faralavanto koa izany.
ka tsy ilany amamina ary izany amamina izany no tianay ho zaraina aminao mandritra ny fotoana rehetra izay iarahantsika eto tsy no an'ny tapany maraina ihany fa na ny tapany hariva ary mandritra izao tontolo andreo mihitsy dia izany amamina izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany no tiana ho tsapanao mandritra izao tontolo andro izao arabaina satria dia omen'Andriamanitra tombontsoa omen'Andriamanitra tombonandro indray isika ahafahantsika mihaino teny ahafahantsika mifandray bebe kokoa aminy amin'ity sabata ity ka izany no tanjona antsika andao tsy hivoana amin'izany fa hifantoka tanteraka ao anatin'ireo fotoana rehetra ao anatin'ireo hira ihany koa izay asandratsika eto mandritra izao sabata izao fanomboan'ny fiarahantsika eto ary dia andeha hiaino avy hatranytsika ny tatitra maneran-tany tatitra izay ahafahantsika mihaino fijoroan'ny volombelona amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao ahafahantsika ihany koa manohana an'izy ireny amin'ny alalan'ny fanatitra. Tia miazakazaka sy milalao ny ankizilahy kely. Mba te hitovy amin'ireo ankizilahy toa azy Uriel, kanefa dia tsy mba afaka miazakazaka izy, zara azy izy raha afaka mamindra. Lehibe tany Meksika Uriel, ary vao zaza izy dia efa narary. Toa tsy misy izay mandeha amin'ny lohany ny vatany, narary ny hyperthyroïdite sy tumeur any atoto izy, ary efa hatramin'ny ela na ny mamindra aza dia efa nanano sarotra taminy. Rehefa 12 taona izy dia nanapa-kevitra ny mpitsabo fa mila mandalo fandidiana mba hanalana ilay tumeur amin'ny atotoany sy hanamboarana ny ranjony ihany koa. Miniry ny vavaka ny renibeany Uriel ary nandresy lahatra andreny mba hamonjy ny fiara-mivavaka ny am-piangonana ny andro mialohan'ny fandidiana. Ny ampitso dia nozahan'ny mpitsabo ny tongotry Uriel mialohan'ny tena handidiana azy. Gaga izy raha nahita fa salama tsara tsisy olana ny tongotry Uriel. Dia nampanao scanner ny atoto indray ilay dokotera tsy hita tao tsony koa ilay tumeur. Nosotran'Andriamanitra Uriel ary afaka milalao baolina miaraka amin'ireo ankizy mitovy aminy izy amin'izao. Taorian'io fahagagana io dia nanolotra ny finoan'i Jesosy Uriel sy ny reniny ary lasa membra ny fiangonana Adventiste. Efa lasa mampianatra baiboly sy mitoroteny Uriel fa na dimy efa vita batisa noho ny fampianarana baiboly izay nataony. Tiako fantatry ny olona rehetra manerana izao tontolo izao fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy vitan'Andriamanitra ho Uriel. Tena nanao fahagagana teo amin'ny fiainan'ny Uriel sy ireo mponina hafa any amin'ny division interamerikanina izay mipaka ny Meksika avaratra ka hatrany Guyane atsimo Andriamanitra. Nandritra izay 5 taona lasa izay dia nampiasa olona sy membra laika Andriamanitra izay nahatsangana fiangonana vaovao eo amin'ny 3 arivo eo manerana izany faritra midadasika izany. Ary misy centre d'influence an-tanàn-dehibe eo amin'ny 12 eo ivitoerana izay manaraka ny fomba fiasan'i Jesosy ny fangaro tamin'ny olona ka nanome izay ilain'izy ireo na ranofo na ra-panahy. Tahaka ity membra laika izay nanangana ity fitoerana Guatemala ity izay natao hanarenana ireo tafalatsaka amin'ny fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomela sy ny alkohola. Betsaka ireo izay afaka tamin'ny fiakinan-doha rehefa nakato amin'ny centre sady nianatra ny afantatra an'i Jesosy. 500 efa vita batisa. Misy firenena 3 hafa izay nanangana centre misahana manokana ireo mpifindra-monina asiatika. Mifangaro amin'izy ireo ny membra ny fiangonana ary mizara ny fitiavan'i Jesosy. Amin'ny alalan'ny fampianarana azy ireo teny espaniola sy hetsika ara-panatanjahantena no hanolorana torohevitra mahasoa sy fampianarana baiboly azy ireo. Nanangana fiangonana anankiray mihitsy moa natokana ho an'ireto aziatika mpifindra-monina reto. Mandroso tokoa ny asan'Andriamanitra ny amin'ny division interamerikanina ary hitantsika fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Rehefa miara-mivavaka ny fiangonana ary mizara ny filazantsara dia betsaka ny fahagagana miseho ary maro ny fiainana voaova. Antanionga Uriel misaotra ny mivavaka sy ny fanohanana ho ara-bola ny asa misionera maneran-tany. Lesony zazabodo, zazaminono, eo ihany koa ny tanora zandriny ny mantoanto ary ny zatovo izay indray no andeha orenesika ary ny famidinana ny lesona ka manasa antsika tsirairay avy izay tafiditra ao anatin'izay salatona izay manasa ny ray aman-dreny ihany koa ampivondronandreo ankizy fa hiaino an'izay famidinana ny lesona izay sika fa melohan'izay dia andeha ity irany Jacqueline ity no hiara orenesika dia mandeha avy hatrany izay famidinana ny lesona misesy izay. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao
mianatra kuambitenenare Jesu malalo izahay ainutsalanao kahilote nyavyamina itwezabetsaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahay ainutsalanao kahilote nyavyamina itwezabetsaka wampunaya ilote nyavyamina itwezabetsaka wampunaya. Faly miarahaba antsika rehetra indray ry zazabody namako amin'izao sabata izao. Dia alohan'ny anarantsika tantara vaovao indray dia manasa anareo rehetra mpanaraka ny fandaharana mba hanakambana ny tanana. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao zahay ankizy noho ny fitahiana ho anay tratran'izao sabata izao. Dia misaotra anao koa izay fa nomenao fahasalamana, omenao fotoana ahafana mianatra ny teninao. Omeo anay ny fanahy masina Jesosy mba tonga anay ho zaza endry mpakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny tantarantsika rakizy dia hoe ide ilay zaza kely mpiandry-ondry ve, na hoe dia izay tovolahy kely mpiandry-ondry ve, dia izay tovolahy kely mpiandry-ondry ve. Zay ilay lohateniny. Mino fa tsy adinonareo izany lohateny izany efa naveriko foana izy teo fa ny afatra tiany Jesosy ataontsika tsy anjera ankizy dia ao amin'ny Samuel voalohany 2:9-7. Andonge ataontsika tsy anjery fa ino tsara aloha fa zay ihany no mamaky anazy hoy izy hoe ny olona mijery izay miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Averiko indray ny olona mijery izay miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Iaraka merina amin'izay sika rehetra. 2, 3 ny olona mijery izay miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Bravo. Tantarana tovolahy kely anankiray no entiko aminareo androany. Davida no anarany. Ndray maraina mahafinaritra be izay dia niresaka tamin'ny mpaminany Samuel ange Andriamanitra. Ny resaka tamin'ny mpaminany Samuel Andriamanitra. Hoy izy hoe mandeha any ianao ry Samuel feno diloilo ny tavoara na tavoahangy fitoerana menaka. Menaka ange izany diloilo izany dia atao feno tsara dia mandeha any ianao makany an-tanànan'ny Betlehema, makany amin'ny lehilahy anankiray antsoina hoe Jese. Izay ny anaran'ity ray mpianakavian'ity, dada izy io Jese. Manana zanaka 7 rahalahy izy dia ny anankiray amin'ireo hosorana ho mpanjakan'i Israely. Kanefa nge ny mpanjakan'i Israely efa ny zanak'Israely efa nanana mpanjaka i Saoly no anarany. Fa nasain'Andriamanitra nosoran'ny Samuel rakizy ny zanak' Jese anankiray. Dia nakatoa mpaminany Samuel las izy nandeha ho an'ny Betlehema. Rehefa tonga tamin'ny Betlehema izy dia hitany Jese izy. Rehefa niona zareo dia anao sorona, anao fanompoam-pivavahana, anatitra fanatitra. Rehefa ny an-trano tao amin'ny Jese zany Samuel
dia nilazain'ny Samoela ny Jese ny antondiany hoe anositra izay ho mpanjaka ny zanak'Israely. Reo daholo ve zanakao ry Jese? Dia ireo ny zanako Jese. Dia anositra mpanjaka ho an'ny zanak'Israely fa izay ny iraka nasain'i Jehovah nataoko. Dia naroso teo amin'ny Samoela ny lahamatoa Eliaba no anarany. Tena gaga mihitsy ny Samoela nahita ny atsaratarehan'ny Eliaba. Lava nofosana, tena nofosana be izy bokobokony be. Dia tsara tarery reto izy dia hoy Samoela hoe ity mihitsy angamba no atao mpanjaka ny Israely. Fantatry Jehovah angeny tao anatin'ny saina sy ny fony Samoela. Dia hoy izy mantsy Samoela, tsy io no atao mpanjaka fa ny olona mijery izay miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Tsy izy zany io. Dia hoy Samoela mantsy ny Jese hoe mbola misy ve? Dia naroso indray faharoa. Dia tsara tarehy koa le faharoa, le labokosy be, tsara tarehy be. Fa hoy Jehovah hoe mbola tsy izy. Ny olona mijery izay miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Tsy io le izy. Naroso indray ny fahatelo, dia mbola tsy izy foana. Dia fahaefatra, dia mbola tsy izy foana. Fahadimy, mbola tsy izy foana. Fahaenina, mbola tsy izy foana. Zay daholo ve ny zanakao sa mbola misy hafa? Hoy Samoela mantsy ny Jese. Mbola misy anankiray ihany, fa izy faralahy. Dia miandrondry any an-tsalavitra be any izy. Atsoa izy fa tsy mipetraka miara-misakafo tsika raha tsy tonga izy. Dia lasa nampanatsony Davida kely tany ampiandrasana ondry. Tonga ary Davida tao an-trano. Dia fantatry Samoela fa izy no tao mpanjaka ny zanak'Israely. Dia nosorany Samoela rak'izy i Davida. Nasiany diloilo teo amin'ny lohany, nirarahana diloilo sady nivavaka izy. Dia izy zany izao no lasa mpanjaka ny zanak'Israely indray Davida kely. Dia nahagaga fa hoe izay tovolahy kely mpiandry ondry ve? Lasa mpanjaka le izy. Ilay lehilahy kely mpiandry ondry lasa mpanjaka raika izy satria izay no nitendren'i Jehovah ho mpanjaka ny Israely. Fantatry Jehovah nge ny toetrany Davida kely. Isika olombelona hoy izy mijery izay miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Dia izy no nosorana ho mpanjaka. Mahagaga ny fitondran'Andriamanitra, tsy takatry ny saintsika olombelona. Zany ny tantarantsika raika izy. Ianareo koa nge sarobidy eo mason'ny Jehovah na dia mbola zazaboto aza, dia sarobidy eo mason'ny Jehovah toa ny Davida kely isika ankizy. Na dia tsy ho mpanjaka aza, tsy mpanjaka isika amin'izao fotoana izao. Fa rehefa ho avy Jesosy dia alainy isika dia hiara-mipetraka aminy any an-danitra. Mahafinaritra be ilay tantara. Ahoana hoy tsy anjerintsika teo? Ny olona mijery izay miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Bravo! Andao ary araka hivavaka indray. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Andriamanitra misaotra anao izay no ny tantara mahafinaritra nomenao anay teo. Dia nisafidiananao an'i Davida kely mpiandrondry ho mpanjaka. Fantatray koa androany fa zahay na dia mbola zazaboto aza dia sarobidy eo imasonao ary tianao mba handova fiainana mandrakizay. Engane zazaboto rehetra, ny zaza minono, ny ankizy, zoky, dada sy neny, mba samy vonona ho any amin'izany lanitra vaovao ho manina ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
dia mametraka veloma ho amin'ny manaraka indray raka izy a. Faly miaraba le kizy kely rehetra indray any atokantrano any. Salama tsara daholo. Lesona vaovao indray tsika izao satria miditra 3 volana vaovao indray. Lesona voalohany tsika androany mitondra lohateny hoe impito amby fitopolo. Ny tsenjery dia hitantsika ao amin'ny Matsitoko fa 20 ny 9:5 ndao irahantsika mamaky hoe mamela ndralainareo amin'ny fonareo avy anareo. Ndao veritsika ihany mamela ny rahalainareo amin'ny fonareo avy ianareo. Bravo, mahay be daholo. Ndray andro rakizy dia nanontany tamin'i Jesosy Petera hoe impiry moa zany Jesosy no tokony hamela ny eloko ny namako? Impito ve? Nieritreritra mantsy izy fa efa be zany impito zany satria taloha dia nampianarin'ny mpisorona sy ny raby fa tokony hamela ny eloko ny namana intelo isika. Dia ozy izy Jesosy hoe tsy ampy zany. Ny tantara anankiray Jesosy rakizy. Indray andro dia nisy mpanjaka anankiray izay nanana mpanompo, ka io mpanompo io dia izy io no miandraikitra momba ny ara-bola rehetra. Rehefa jereva mpanjaka nefany dia hita amin'ny mpanjaka fa ananany trosa be da be ity mpanompo ity, ary vola tapitra isany maro. Raha jerentsika zany dia mety erak'ity, mavesatra be mihitsy ity, mety erak'ity izany vola izany. Ka nanapa-kevitra mpanjaka fa zao ho amidy ilay mpanompo ny zanany ny vadiny ary ny arenany rehetra. Teo anefa dia nifona tamin'ny mpanjaka ilay mpanompo. Mifona rery mpanjaka tena mifona re, mba omeo fotoana re zany do avako ny volanao Rehefa teo rakizy dia nalahelo ilay mpanjaka. Dia ozy izy ilay mpanjaka hoe ao are, zao omeko anao fotsiny iny ary tsy ho takiko aminao tsony iny vola iny. Faly be izy, lasa izy niazakazaka nandeha nody. Rehefa teny an-dalana nefany dia mifanena tamin'ny mpanompo anankiray izy izay anana ny vola. Raha ito le vola nanana ny mpanjaka anazy dia vola kely tao anatiny, ohatra nito fotsiny ny vola nananany an'ity mpanompo faharoa ity. Kanefa rehefa nahita ilay mpanompo izy dia tezitra mafy, dia niraisiny tamin'ny vozon'akanjony ilay mpanompo ary nikendainy, omeo zao dia zao ny volako, aingakaingana. Dia nifona teo ilay mpanompo faharoa, mifona re tompoko, mba omeo fotoana re andoavako ny volanao tsy manaiky an'izany mihitsy fa zao tonga dia miditra ponja ianao. Dia nogadrainy rakizy ity mpanompo faharoa ity. Teny amin'ny sisiny teny anefany nisy mpanompo ny mpanjaka anankiray izay nijerijery teny alavitra teny ary hitany daholo ny zavatra niseho rehetra. Dia ozy izy manjain'ny lasa izy niazakazaka nakany amin'ny mpanjaka dia nitantarainy amin'ny mpanjaka daholo zavatra niseho. Tezitra mafy ny mpanjaka ary nampanatsony ny mpanjaka izy. Avy hatrany dia nogadrainy ny mpanjaka satria tsy namindra fo. Andeha hoajanontsika eo ny tantara rakizy fa andehantsika hanatsoaka lesona. Isika ihany koa dia manana mpanjaka lehibe anankiray, tsy izy zany fa Jesosy, izay mamela ny helokontsika foana rehefa mangataka amin'ny famelana isika. Nefa indraindray tsika misy fahadisoana ataon'ny namantsika na fahadisoana ataon'ny zandrintsika na ny zokontsika dia tsy te hamela azy intsony isika. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny fahotantsika ny helokontsika no aoka amelantsika ihany koa ny heloko ny namantsika, ary tsy azo isaina zany fa rehefa mangataka famelana ny namana dia amela isika tsirairay avy. Izay ny lesontsika androany rakizy manaterantsika indray mbola hifankahita amin'ny fotoana manaraka. Mankasitrako. Miaraba antsika tanora zandry indray ary 3 volana faharoa sahady tsika ao anatin'izao taona 2024 izao. Midika zany fa lesona voalohany indray.
mitoy ny tantaran'i Jesosy e andehantsika hiaraka merina izany. Miarotory izay indray ny lohatenintsika voalohany a. Hainareo tsara ve fohy dia fohy ny tsenjery dia tadidy tsara. Averina ve aloha ny lohateny? Miarotory. Andeha ataontsika miaraka aran-tsenjery. Mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Galatiana 5:1-2. Bravo! Mahafinaritra isika tanora zandriny tena mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mitoy indray ny tantaran'i Jesosy sy ireo mpianany. Tonga amin'ny ady mangotraka Jesosy ilay sokontsika. Ny ady mafy izy satria efa alina mialoha indrindra ny anombohana azy amin'ny hazo fijaliana izao. Izao ilay alina mangotraka izay tena nampangorohoro tanteraka ny fiainan'i Jesosy. Nalemy tanteraka mihitsy ny fiainany satria efa fantany fa manakaiky azy ny fahafatesana. Tamin'io fotoana io mihitsy ry tanora namako ny tena nilain'i Jesosy ny atao hoe firaisampo lehibe avy amin'ireto namana ireto. Namana izay efa tsy nifankafohy taminy nandritra ny 3 taona mahery. Namana izay ohatrany tsy hisaraka intsony. Namana izay nampahereziny Jesosy nandritra ny fotoana maro. Nomeny izay nilainy nafahany teo amin'ny fahoriany. Ankehitriny Jesosy dia nila firaisampo lehibe avy tamin'izy ireto. Nila ny fanohanan'izy ireo ambavaka. Nila fampaherezana manokana satria nangorohoro mafy ny fanahiny tamin'io fotoana io. Indrisy nefa fa reraka loatra ireto namany ka tsy tsampany izany zavatra tena nilain'i Jesosy teo amin'ny fiainany izany. Teo amin'ny faratampony izay anehoany Jesosy amin'izao tontolo izao ny tena fitiavany izy tamin'io fotoana io. Moa ianao very tanora namako raha nianatra ny tenin'Andriamanitra nandritra ny herinandro iny mba nahatsapany izany fitiavana lehibe izay natobaka Jesosy ho anao izany. Hiditra amin'le vanim-potoana ny ankalazaina maneran-tany isika dia ny atao hoe Paska. Moa ve midika aminao izany hoe tena tianao Jesosy? Tsapanao ve ny fangorohoro ny fon'i Jesosy tamin'izay fotoana izay? Ary raha tsapanao izay fotoana izay dia tiany Jesosy ho tsapanao ihany koa fa amin'ny fotoana fahoriany namanao, amin'ny fotoana misy fahoriany ankohonanao sy ny toe-javatra mampijaly rehetra, eo indrindra no mila fangoram-potsika ny hafa. Eo indrindra no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika tamin'ny herinandro ity fa tokony hanampy ny hafa ao anatin'ny fahoriany isika. Eny na dia ny anome fampaherezana ho azy ary. Mahavita ve isika ny mba miarotory ao an-tokantranao raha misy tsy salama, na misy marary na misy fahoriana, miarotory mivavaka ho an'izy ireny? Izay ny zavatra niandrasan'i Jesosy tamin'ny mpianany, kanefa indrisy tsy nahavita izy. Ary taty aoriana dia tsapan'ireo mpianany ihany izany. Ary zaraina amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao fa ny fitiavan'i Jesosy dia manampy antsika, mitaona antsika mba hanohana ny hafa amin'ny androm-pahoriana. Ka andeha isika nanapa-kevitra re na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana ilainy namantsika na ilainy ny ankohona antsika manohana ambavaka na manohana amin'ny teny mamy mampahery an'izy ireny ao anatin'ny fahoriana dia andeha ho tanterahantsika izany. Fanapa-kevitra tsara izany tanora namako fa apetrakantsika eo amin'Andriamanitra mba ho tanterahana. Dia mirary soa antsika indray ary masotoa mianatra ny tenin'Andriamanitra foana mandra-piono. Amin'ny fifaliana indray no hiara-banan'ny tanora mantoanto rehetra 13 taona sy 14 taona amin'izao sabata izao. Miaraba manokana ihany koa satria nahazo 3 volana vaovao indray isika izay rahantsika eto manomboka izao ary ny manana boky lohahevitra vaovao isika toy izao indray ny fianarantsika mandritra izao 3 volana izao ka ho amin'ny anio dia lohahevitra voalohany no iarahantsika mamerina eto. Lohahevitra voalohany izay mitondra ny lohateny hoe safidy ny hamaky boky tsara. Safidy ny hamaky boky tsara.
ny tsenjery dia mino a fiafahainareo izany satria efa vamerimberitsika eto matetika. Andao hoe raha ntsika manao zany eo amin'ny Filipiana toko fa 7:5 andao ny erany farany rahalahy na inona marina na inona manakaja na inona mahitsy na inona madio na inona mateoty na inona tsara laza raha misy atsara-panahy raha misy dera dia every zany. Rehefa mandinika ny fiainan'ireo olona ambony ireo tsika ireo manam-pahaizana mpikaroka ireo a dia anisany mampirisika mandrakariva izy ny amin'ny hoe mamaky boky isan'andro. Dia tia antany ianao zany amin'ny mahatanorana hoe ianao hoe mazoto mamaky boky fa ny boky a dia sakafo ny saina ihany koa izy io. Nisy tanora anankiroa Yalson sy Nelson ny anaran'izy reto. Rehefa tany am-pianarana izy dia anisan'ireo tiana mamaky boky. Nisy fotoana nefa any amin'ny toerana izay misy an'zareo dia tsy afaka makany am-pianarana rehefa vavaratra ny andro fa any an-trano ihany no miezaka mamaky boky ny tsirairay avy. Tia mamaky boky manita-tsaina izy ireo momba ny fianarana, momba ny zavaboary. Dia mazoto ihany koa mamonjy ireny biblioteka ireny izy mba haka boky ho vakiana. Dia rehefa namonjy ny toeram-pamakiana boky izy ireo dia nanomboka nanita-kevitra namaky boky hafa. Namaky boky momba ny tantara noforonina, momba ny fanahy mety maty sy ny maro isan-karazany, ny fiainana aoriana ny fahafatesana sy ny toy izany. Dia nagaga dia izao lasa tsy tiany zareo lasa nalainy izy ireo na ny mianatra ny soratra masina ary lasa kamo mandeha any am-piangonana ary nanontany azy ny mpitandrina tao amin'ny fiangonana nisy an'zareo fa inona ny olana. Dia rehefa no adiadiana dia kay ny famakian'zareo boky izay nitarika nampiena ny fitiavan'izy ireo an'Andriamanitra no nahatonga azy ireo nalaina teo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fandehanana mivavaka. Hoy aty hoe sakafo ny saina ny boky ka aoka ho fitifidiana tsara, lanjalanjaina tsara ny sakafo ampidiritsika ao amin'saintsika. Ao amin'ny toko 9:4 dia misy teny toy izao hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny iray ho tiany ary ny iray ho alany. Dia toy izany indrindra rehefa ohatra ka ny boky izay tsy mahasoa atsika no ataontsika betsaka vakitsika dia iena toy izay ihany koa ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ka izay ny mila ho tandremantsika tsara mihitsy ny mamaky boky ary ampirisihana mihitsy ianao tanora andalina andinika hamaky boky mandrakariva kanefa dia vidio ny boky vakianao. Ny boky izay tokony ho vakianao dia ny boky izay mitarika anao anatona bebe kokoa an'Andriamanitra. Dia hoy ny fanontanianareo angampany hoe tsy hamaky afa-tsy baiboly ary ve izany zahay? Tsy miteny an'izany kosa ako fa izao ilainao ny manita-pahalalana amin'ny famakiana ireny boky reny zavaboary, ny fomba namoron'Andriamanitra izao tontolo izao sy ny maro hafa izay mitarika anao anana fahatakarana ambonimbony kokoa sy fitiavana bebe kokoa an'Andriamanitra. Izay ny boky tokony ho vakianao. Toy ny fahita lavitra sy ny filma izay jerentsika ihany na ny vidéo izay jerentsika anatin'ireny tambazotra tserasera sy ny karazan'ireny dia manefy be dia be ny fisainantsika izy ireny ka apetrao amin'Andriamanitra. Dia ny ianao tanora izao dia angatao Andriamanitra hanampy anao ny amin'ny safidy izay tokony ho raisinao eo amin'ny famakiana boky. Apetraka ao anaty farankisosina ihany ty boky anankiray ity dia tsy inona izany fa ilay boky mazatra antsika rehetra tanora ihany koa dia tsy inona izany fa ny Facebook. Mahita zavatra be dia be tsika anatin'izy ireny izay indraindray dia mampidina ny ara-panahintsika ka ilaintsika indrindra ny manakatona na manala ireny zavatra ireny fotsiny rehefa ho amin'ny zavatra tsy mahasoa izy ireny. Fa ny zavatra kendrentsika dia ny tanjontsika dia ninona fiainana mandrakizay. Apetrao ny tanjonao dia izay zavatra mitondra anao any amin'ilay tanjona kendrenao dia izay ampidirina betsaka ao an-tsaina. Misy teny mahafinaritra ity ovakilykely aminao hoy ny ao anaty boky anankiray mitondra lohateny hoe sambatra dia misy teny toy izao hoe tamin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia nandresy ny herin'ny ratsy Jesosy. Ny fandresen'i Jesosy no andresentsika ny herin'ny ratsy izay mitady ny fehantsika hatrany raha mandeha ampiadanana, ampifaliana ary ampahazoana antoka ny amin'ny fitiavany isika.
endry tanora namako jesosy mato anao a dia ankino aminy ny fiainanao angatao izy a fa afaka manampy anao a amin'ny safidinao any amin'ny famakina boky mahasoanao a isan'andro dia mirarosoanao ary mazotoa mamaky boky ary mazotoa ihany koa nefany a mandanjalanja ny boky izay vakinao a ho amin'izay mahasoanao indrindra mirarosoa dia ho amin'ny manaraka indray dia fahaly mandrakariva miaraba ny zatovo namana rehetra izay miaino ny radio azisy ary manaraka izao fandarana izao ihany koa ijery loha hevitra vaovao sika amin'ity telo volana ity fahafahana tsy manampetra zay zany no loha hevitra lehibe mandritra ny telo volana fahafahana tsy manampetra ka irariana rehefa vitantsika izao fiaraha-mianatra amin'ny alalany taridalana izao dia mba hatsiary olona afaka ianao ho an'ny anio ara dia misy ny fizarana voalohany izay niarahantsika nianatra tamin'ny herinandro iny ary rahantsika mamerina amin'izao fotoana izao mba anaovantsika fampiarana dia misy lohateny manao hoe missionnaire tsy nampozina missionnaire tsy nampozina ao amin'ny jaona toko 5:7 sy ny 3 misy ny andin'ny fototra izay mivaky toy izao minaran' jesosy tena andaony siny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao taminy hoe andeha izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angano kristy dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i jesosy zay ilay tantaran'ilay vehivavy raha fitenina ao anatin'ny andin'ny fototra vehivavy samaritana ny samaritana dia ninon'ny jiosy fa taranaka jentilisa ny samaritana ary tsy tokony ho namana akory tsy tokony ho akekezina akory tsy tokony ho resahana akory ary ny samaritana ihany koa dia matsapan'izany kanefa teto dia niresaka tamin'ity vehivavy tia jesosy sady vehivavy ilay samaritana jesosy nefa lehilahy hebreo lehilahy jiosy dia nangataka rano jesosy dia niresaka teo ry zareo hoe tsy tokony hifampiraraha aminao akory a tsy tokony hamme rano anao akory zay moa zany niresaka teo aloha fa ny zavatra nahafinahitra indrindra ho an'ity lesitsika ity dia izao rehefa avy niresaka elaela tamin'i jesosy teo ilay vehivavy dia nandao sininy izy nilaozany ny sininy dia lasa izy nakany an-tanàna niteny tamin'ny olona fa izy dia nahitan'i jesosy zay le missionnaire tsy nampozina teo ampatsakana rano vehivavy tsy tsara fitondran-tena vehivavy tondron'ny olona molitra vehivavy ahilikiliky ny fiarahamonina kanefa dia lasa missionnaire tsy nampozina satria ny fanena niaona tamin'i jesosy teo ampatsakana ary tanora malala ireo mandinika ty tantara ty tsika dia izao niza miaona amin'i jesosy a dia miova izy lasa missionnaire izy misy fiovana eo amin'ny fiainana ary zay fa tena apetraka amintsika amin'ity maraina ny sabata ity ovina ianao no niaona tamin'i jesosy firytaona lasa zay ianao no niaona tamin'i jesosy ianao ve natsapa fiovana fa izany no tokony izy raha mbola tsy natsapa fiovana ianao a dia tsy niaona tamin'i jesosy ny faharoa dia izao na dia ilikiliky ny olona azy izy a jesosy tsy nanilikilika azy na dia tsy tia ny olona azy izy a jesosy tia azy ary zay koa ny fampahirizanao antsika na ankalaina izy ianao na ankalaina izy jesosy tsy mankala anao fa ianao mihitsy aza ny tena tia ary ny farany moa dia izao hoe rehefa nahita mpamonjy ilay vehivavy samaritana dia nentiny teo amin'ny hafa ny mpamonjy tsy menatra izy navelany teo ny sininy ilay siny navela moa dia misy lesona lehibe zava-dehibe mihitsy ny siny ny fatsakana
kanefa dia navelany teo ary iny mihitsy ny programany iny ny fandaram-potoana ny akarano kanefa dia navelany teo ny sininy ry tanora malala amin'ny missionnaire atsika ary raha tiatsika koa ny ho missionnaire dia misy zavatra tsy maintsy avela mety zava-dehibe le izy mety efa programa atsika mihitsy le izy fa tsy maintsy avela fa impiry moa misy programa atsika fandaram-potoana atsika fa tsy fotsika eo anatrehany fanompoana an'Andriamanitra voaka isika asa hamela ny siny zany hoe zay mety ho zavatra lehibe manandanja ilaina eo amin'ny fiainantsika dia mandehana zareo Jesosy zay zany no fampirisena anankiray farany vantany vao nahita mpamonjy ilay vehivavy dia nijarany zany tamin'ny hafa ary naomby noho ny apôstôly rehetra izy satria ny ray tanàna mihitsy no niova ny ray tanàna mihitsy no niova fo rehefa niresaka ity vehivavy ity fa efa nahita ny mpamonjy izy ny irariko dia zao mba hanao fanandraman'ity vehivavy ity isika tsy jery mampanota atsika fa handray am-po ny fiaonana tamin'i Jesosy sy ny tenin'i Jesosy ny famonjena izay nataon'i Jesosy ary izaran'izany amin'ny hafa ihany koa ka dia mba hisy fiovalana ny hafa noho ny aminao ary afoy zavatra ny ianao mba hahafahanao mizaran'izany ho an'ny hafa ihany koa missionnaire tsy nampozina mba ho ianao koa ny zany tahaka an'ity vehivavy ity toy izay ary raha fitinina tamintsika indray ny loha hevitra nandritra ny herinandro iny ary anomezana fotoanantsika ho manaraka filomandray nazo ny anjarany iny ny ankizy ny zaza eo ihany koa ny zatovo fa hiditra indray sika eo amin'ny tanora zokiny eo ihany koa ny famitinana lesona ho an'ny lehibe anisan'ny tena mahafinaritra izany hoe mianatra ny tenin'Andriamanitra izany ka dia mahazo tombontsoa manokana isika amin'ity sabata ity arahantsika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay efa voatendry manokana hitondra antsika amin'izay famitinana ny lesona izay fa andeha ao arahantsika miredina hatrany ny hira fahasivifolo amin'ny zao fatombohan'ny famitinana lesona ho an'ny tanora zokiny sy ho an'ny lehibe izay laharakira fahasivifolo misaotranao zahay izay no andeha hiarahantsika miredina misaotranao zahay iray no ny teninao zay nampiseho tamina ny fitiavana nabetsaka ny eloka teo anatreana de Kristy ray mpisolona ny fona tamina sikivy mafiko sinananalatra fameloka toko kanefinzao ny zanaka famitaraina hoe zizay malala avelao ny elony anye atolotray antsitrapo ampitiavana ny fona sy ny sainako ka azalavina ny sitrapo sy didina no ankatoavina ny hery ny fanaina ataovy amina
faly miarabantsika tsirairay avindray a na tratranyity sabata vaovao ity indrindra moa isika tanora zokiny rehetra izay mpiaraka mianatra eto isan'andro san'andro ary nahatratra an'izao sabata voalohany ao anatin'ity telovolana vaovao be dia ny telovolana faharoa ity ny fiarah-mianatrasika indray moa ao anatin'ny telovolana faharoa dia ilay mitondra ny lohateny manao hoe izay indrindra mamantatra ny fanekena ary ny arahantsika nianatra tao anatin'ny herinandro a na ny hoe ny lohahevitra voalohany a dia ilay nitondra ny lohateny hoe ilay fanekena mandrakizay ilay fanekena mandrakizay ny toko sy andininy moa izay ao amin'ny soratra masina izay fototra ny orenany izao fiarah-mianatra izao dia nisy toko 420 ka hatramin'ny toko 720 ary mino fa zasenao a efa samy naka andininy anankiray tao anatin'izay toko 4 miresaka ny amin'ny fitsarana izay a ka ankehitriny andao ary samy mba merina ny andininy anankiray izay nalainy ny safidino atao tsy anjero hoe ny tsirairay avy ao ve eny ary lohahevitra voalohany ilay fanekena mandrakizay ny rahantsika nianatra tao anatin'ny herinandro a fa nanao fanekena tamintsika olombelon'Andriamanitra efa trany am-piandohana fa indrisy anefa fa nivadika isika olombelona fa ny anarantsika tao anefa fa nanolona n'izany fivadihan'ny olombelona tamin'ny fanekena izay ny fanaovany tamin'Andriamanitra na hoe ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika izany a ny nasetrin'Andriamanitra dia nanao fanekena indray izy tsy navelan'Andriamanitra tamin'izao izany ilay izy hoe efa tapaka hatreo ny fanekena fa nanao fanekena indray izy a ary izay ilay hitantsika tao amin'ny Genesis toko 7:5-10 izay toko sy andininy voalohany maneho teny fikasana ao amin'ny soratra masina ny anarantsika atao anatin'ny lesona ilay raha resahana amin'ny fiteny grika dia hoe proto evangelion izay hoe filazantsara fitoriana ny filazantsara voalohany indrindra ho antsika olombelona amin'ny soratra masina satria tokoa rehefa vakitsika io andininy io fa haitsika tsara dia miresaka fa mampanantena antsika Andriamanitra fa hanafaka antsika dia ny anarantsika ary no resahantsika fa raha efa natao tamin'ny Adama izany ilay fanekena dia naverin'Andriamanitra indray a tamin'ny Abrahama fa ilay izy nefa na dia azo tamin'ny teny fikasana azy dia tsiraikitra ratsy tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay no iantsoana azy hoe fanekena vaovao dia teo no ny anarantsika fa Andriamanitra kay raha nanao an'ilay fanekena dia tsy hoe kory hoe vaovao mihitsy indray koa dia hoe fahamarinana vaovao ilay izy tsy izay fa fanekem-pahasoavana ary ny anarantsika fa efa tao an-tsain'Andriamanitra io efa hatramin'ny fahagolo ny rahantsika namaky tao amin'ny Timoty 2:1-7 mihitsy moa izay hoe efa tao an-tsain'Andriamanitra hatramin'ny fahagolo izay ny drafim-panavotana izay ho ataony antsika olombelona amin'ny alalan'i Jesosy ka tahaka ny mahazo antoka izany ry namako ny fisian'Andriamanitra dia izay ihany koa ny mahazo antoka ny fitiavany antsika olombelona ary fifalian'Andriamanitra mandrakariva ny maneho amintsika ny fahasoavany dia izany fanekena izay efa nataony tany aloha na ny vadiana ary ka nahalatsaka antsika olombelona tao anatin'ny lavaka dia mbola nanavaozany fanekena indray ary nanomezany fanantenana antsika fa hoe avotany antsika izany ka ny lesona izay ampitan'ny Kristy amintsika dia nolazainy mihitsy moa hoe andeha antsoina mihitsy hoe lalàna volamena teny filamatra dia izay lazainy Matthieu toko 7:12 efa haitsika tsara izany toko sy andiny izany fa amin'ity androany ity mba hiarahantsika mamerina mamaky Matthieu toko 7:12 ilay manao hoe koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany fa izany lalàna sy mpaminany dia raha ny fanirian'i Kristy izany manoloana n'izany fitiavan'Andriamanitra sy ny fanekem-pahasoavana izany zasenao andeha mba hity azy tahaka ny itiavany antsika ihany koa fa raha na nivadika tamin'ny ara isika ka latsaka tanaty lavaka ary voakejany fahotana izy kosa nanavao ny fanekena indray ary nanome an'i Kristy ilay faneken'ny fahasoavana ilay fanekena mandrakizay ho famonjena ho antsika ao anatin'izany ka maniry hoe rehefa mahatsiaro an'izany isika dia tsy hanao tsinotsinona fa hitoetra ho matoky amin'Andriamanitra ary ity azy tahaka ny tiavany antsika ihany koa dia mirary sabata feno fitahiana andraisana izay ahitana fifaliana ho an'ny tsirairay avy amintsika ary mirary fiarah-mianatra ho amin'ny toyiny indray ahitana fitombona hatrany hatrany ao amin'i Kristy samiary tahian'Andriamanitra.
faly tafahoana amintsika tsiraray avindray a zay miara-mianatra ny ten'andriamanitra ao anatin'ilay loha hevitra vaovao ny telo volana manao hoe fanekena mandrakizay isika ary ny herinandro voalohany a no anaovantsika jeritodika eto herinandro voalohany zay mampametra-panontaniana ny rehetra amin'ilay lohateny manao hoe fanisinina to gaga sy talanjona ny lanitra nanoloana ny zavanitranga tao anatin'ny fotoana fohy satria niova ny toe-javatra vokatry ny nidira n'ilay vahiny tsy nasaina teo amin'ny fiainan'ny olombelona dia ny fahotana izany io lohateny hoe fanisinina io a no iarahantsika eto mandritra nyty nandritra ny herinandro iny ary ao amin'ny genesisy toko voalohany andiny fahinina ambiroapolo sy fito ambiroapolo zay ampahany tamin'ireo andiny-tsoratra masinareo no nataontsika tsy anjery nandritra ny herinandro manao hoe ary andriamanitra nanao hoe andesika hamorona olona tahaka ny endritsika ary andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'andriamanitra no namoronany azy lahy sy vavy no namoronany azy ampahany nalaina atao amin'ny andininy fahinina ambiroapolo sy fito ambiroapolo tamin'ny genesisy toko voalohany a ireo andininy a zay nataontsika tsy anjery ireo meloha ny irsontsika amin'ny fanaovana jeritodika iny herinandro voalohany iny ary de andeha iaraka ivavaka isika rainay tsara sy be fitiavana indrindra ny an-danitro misaotra sy mideranao zay satria nomenao tombontsoa sy fahafahana hianatra ny teninao eto indray androany misaotra noho ny fiarovana misaotra noho ny fanoloran-tsaina misaotra noho ny fitaomany fanainao zay mahatonga anay hoeto amin'izao fotoana izao engane mba tsy ho fotoana very zany fa fotoana nyvozana hery fahalalana ary fitombona ho amin'ny fahatahorana anao de avelao ny loka iara-mitenena araka ny aben'ny famondram-ponao fa vonina hianatra izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen fa nisy inona io no fanontaniana zay niazahantsika no valiana teto a nandritra ny herinandro ary nahitantsika fa andriamanitra dia namorona ny zavatra rehetra araka ny fahatsarana sy ny fahatanterahana raha nanatanteraka an'izany amin'ny genesisy toko voalohany izy tele amin'ny andro fahenina dia nomariantsika ny famoronana ny olombelona zay famoronana ny avaka satria andriamanitra dia nilaza fa tsara indrindra izany ary anatin'izany tsara indrindra zany a ny fitoviana aminy ny firindrana ary ny fahaizana misafidy ihany koa zay mahatonga lafatra n'ilay voary no fironony ho afaka ho ty sy anompo azy ampaitsina tao anatin'izany rehetra izany no nijerentsika ny loha hevitra hoe ahoana moa zany hoe tahaka ny endriky ny pahary izany de mametraka fanontaniana ny rehetra hoe fitoviana arabika amanendrika ve fitoviana inona no misy eo amin'andriamanitra sy ny olona raha miteny izy manao hoe namorona ny olona araka ny endriny araka ny tarehiny ny mpandinika soratra masina de miara-miaika fa ny toetra n'andriamanitra ny tena tiana ho resahana amin'io fanahafana io ary zany fanahafana izany a na dia efa notakomany satana sy nanaovany an'izao karazana fampelezakevitra diso rehetra izao aza de mbola tsikaritra izany fitoviana teo amin'andriamanitra sy ny voariny izany ary ilay hevitra hoe araka ny endriny eo amin'ny genesisy toko voalohany andininy fahafito ambiroapolo a dia milaza amintsika fa no tafian'andriamanitra ilay toetrany zay be fitiavana ny olombelona tao anatin'izany rehetra izany dia manana toetra zay tsy manam-paharoa isika ary toetra zay notafitsika tamin'andriamanitra izany na dia tsy maintsy amin'ny fitenin'olombelona aza no iresahantsika momba an'andriamanitra dia tsy azontsika adonona velively a fa andriamanitra dia fanahy zany no voalaza amin'ny jaona toko faefatra ka ny andininy fa efatra ambiroapolo jaona efatra ny andininy fa efatra ambiroapolo zay milaza amintsika fa ny andriamanitra zay ivavahantsika de andriamanitra fanahy ary zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tamin'ny fotoana zay natao anatin'ny saedena ny adama sy eva tamin'ny famoronana dia afaka ny tafa sy ny fanakalo hevitra mivantana tamin'andriamanitra izy namangy azy ireo andriamanitra ary nitondra torohevitra nampahery azy ireo ary indrindraindrindra zay niresaka taminy nanoana azy tamin'ny lafiny rehetra feno ny fanomezana zay natolotr'andriamanitra ho azy ireo
nomeny azy ireo ny sa zay honenany ny asa zay velomany ny zavaboary sy ny sakafo nomena azy ireo ihany koa ny safidy ary tao anatin'izany toetra zay rehetra nomen'andriamanitra izany a dia feno fahasambarana izy ireo teo anefa no tonga tsy nantsoina lay fahavalo raha manaraka tsara ny genesis toko faharoatsika dia miditra amin'ny toko fahatelo a dia hitantsika ny fitotonganana nisy tamin'ny fotoana zay nitsofoa ny satana teo amin'ny fiainan'izy ireo ka nanolorany hevitra azy manao hoe hitovy amin'andriamanitra ianareo raha mihinana lay voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy raha iverenantsika nefa ny genesis toko voalohany ny fa 7:7 dia manamafy andriamanitra fa noforonina araka ny endriny manam-pitoviana aminy a ny olona dia teo ambony lela mizana zany a reo hevitra anankiroa zay ny famoafao tao andohan'ny eva ireo ka rehefa ela ny ela dia resy lahatra izy fa tsara ho fihinana ary dia nandrama ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy inona ny vokatra zany teo amin'ny fiainan'izy ireo indrisy fa lavo ny fahotana nanjary nidirany ny fahafatesana ny fiainany zanak'olombelona zay tsy tao anatin'ny drafitr'andriamanitra novinanoviana izany fahafatesana izany ary io hazo io dia mampametra-panontaniana ny maro ihany koa hoe fa nahoana no nasianany zany hazo izany dia mazava ny valiten'andriamanitra manaja tanteraka ny safidin'ny olombelona izy ary miantso azy ireo mba hankatoa azy tsy terena raha toa ka ny foron'andriamanitra ho voary tsy maintsy makatoa tsy maintsy manao eny iadama seva dia tsy ho andriamanitra fitiavana naovinanoviana izy fa ny fahafahany misafidy na anaraka an'andriamanitra amin'ny fahitsiana sy amin'ny fankatoavana na anaraka ny torohevitry ny fahavalo zay nampivily azy ireo ary izany raha teo ny lalina anjorany dia maneho fa andriamanitra fitiavana manaja tanteraka ny fahafahantsika lay andriamanitra zay vavahantsika vokatra zay fihinanana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy zay a tapaka lay fifandraisana tamin'andriamanitra sy ny olona ary zany fahatapahany fifandraisana izany dia niteraka olana be dehibe ho an'ity taranaka ity nanjary niafina an'andriamanitra iadamaseva raha manaraka ny genesis toko fahatelo isika ka niery azy rehefa nahita fa mitanjaka vokatra lay fihinanana ny voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy nijanona teo anefa andriamanitra fa tonga hitady sy hamonjy ny very ary tamin'ny alalan'ny antso zay nataony any adama manao hoe aiza moa ianao no anehoana amintsika ihany koa fa mbola miantso atsika tsiraray avy mpanota mahantra ihany koa andriamanitra hanatona azy handray azy dia lay drafitry ny famonjena zay nomaniny talohan'ny fahotana talohan'ny fahalavona ary nomeno anadamaseva mbola omeny antsika ihany koa izany amin'ny alalan'i jesosy kristy lay tompo sady mpamonjytsika ny genesis toko fahatelo dia nametraka teny fikasana ny amin'ny hamonjena indray ity taranaka tafasaraka taminy no ny fahotana ity andriamanitra ka nilaza manao hoe ny zanaky ny vehivavy sy ny zanaky ny menarana dia ho mpifahavalo ka lay zanaky ny vehivavy a dia anoritoro ny lohan'ny menarana raha toa ka anoritoro no mbela tongony kosa ny menarana ry mpiaramianatra namana mirakitra antso tsy tambo isaina ho an'ny mpanota sy ny mpandika lalàna mahafiatoka ny baiboly ary zany antso izany a miantefa amiko sy miantefa aminao androany hiverina indray eo amin'ilay mpahary antsika sady mpamonjytsika koa ny faniriny a dia isika tsiraray avy izao iaino ny feony iaino ny antsony ka dia handray ny famonjena zay novolavolainy sy natolony tamin'ny alalan'i jesosy kristy ivavaka isika misaotra tompo noho ny herinandro voalohany zay feno fahalalana sy nampatsiahy anay ny toerana sarobidy zay nametrahana anay araka ny endrika aho tahaka ny tarenao no foronina mihoatra lavitra noho ny zavatra hafa rehetra ka nampaolobolana anao manao hoe tsara indrindra izany misaotra noho izany tombambidy zay ametrahanao anay izany ankehitriny zay mandreza ho antso mpamonjena zay alefanao izao indray rehefa tafasaraka taminao noho ny fanampahan-kevitra sy ny safididiso zay nataonay tamin'ny alalan'ny fahotana tompo aoka ny fanahinao mihitsy no hiteny amin'ny fonay ka hibitsika anay isan'andro
ampiverina anay ho eo aminao ary atonga anay andraindray zany famonjena zay ny volavolaina sy nomanina izany matoko sy mino zay fa mbola ara-potoana izao fanapa-kevitra raisiny ty mpijery sy mpiaino ity izao koa dia ho vita fihavanana aminao izy amin'ny anaran'i Jesosy no asainay manona sy mangataka izany vavaka izany amen. De tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika manasa mpitiavana antsika tsiraray avy hanokatra ny poketra hanokatra ny posy hanokatra ny fitehirizana dia ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanompo-pitiavana izany isika tsiraray avy feokilana hoe tsika mandravaka izany fotoana sarobidi sy masina izany. Andeha hivavaka ho an'ny fanatitra isika. Andriamanitra raha inay tsara mian-danitro misaotra satria tianay ianao nitay anay ianao namindra fo taminay ka manana fahafana sy anjara izay ankehitriny ho mpiara-miasa aminao tsy noho ny fahamendrehanay zany fa noho ny famondramponao koa raiso izao fanatitra atolotra izao hahavitany anjara manandrify azy amin'izay kendrenao azy tsiraray avy amasino izany ary aoka ho tahina ihany koa ny paosy ny tanana izay nanolotra mba andray bebe kokoa hatrany avy aminao ary hanolotra bebe kokoa hatrany ihany koa ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka amen. De mirasoa ary maneho fankasitrahana feno anao mpiara-mianatra ajaina izay tamin'ny fanarahanao ny fandarantsika hatramin'ny farany ireo mpiara-miasa rehetra zay nadray anjara ireo teknisianina zay nifandrimana tamin'ny fampitanany sary sy ny feo mirasoa mandray tanana ary maniry mbola iaona finaritra aminao amin'ny manaraka veloma topoko.